Aiza ho aiza. Commune ambanivohitra Mahereza. Aiza ho aiza ny lalana famoaham-bokatra ho an'ny tantsaha. Isan'ny commune Zandry sy kely indrindra amin'ireo commune 420 mandrafitra ny distrikany Ambohidratrimo ny commune ambanivohitra Mahereza. 230 kilometatra tora-drony habeny. Tanimboly avokoa ny tazana ao anatin'ny 700 izany. Fokontany 7 no mandrafitra azy ary misy ponina manodidina ny 5 alina ao ankehitriny araka ny fanisana natao farany. Raha hiazo ny commune ambanivohitra Mahereza isika dia misy lalana roa azo andehanana. Raha makany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra ka miditra avy eo amin'ny commune Ambohitrimanjaka mandalo an'Ampangabe dia 530 kilometatra ny alavirany miala avy eto Antananarivo renivohitra. Raha any amin'ny lalam-pirenena voalohany kosa ny lalana dia eo alakamisy no mitsofoka miazo an'i Mahereza. 230 kilometatra indray izany miala avy eto Antananarivo ihany. Ny commune ambanivohitra Ampangabe no manakaiky an'i Mahereza avy ao amin'ny ilany avaratra. Ny commune Fiadanana no avy ao atsinanany ary ny commune Morarano ao amin'ny distrikany Arivonimamo no avy ao andrefana sy ny avy ao atsimony. Fokontany 4 amin'ireo 7 mandrafitra azy no manana sekoly ambaratonga fototra na ny EPP. Manana CEG iray ny commune. Tsy misy lycée kosa ao fa alefa aty andrenivohitra na any amin'ireo commune manodidina izay manana lycée ny mpianatra rehefa afaka ny fanadinana BEPC. Ny sekolin'ny Emission katolika sy ny FLM mariny orthodoxe no manampy ireo sekolim-panjakana ireo. Mavitrika mandefa ny zanany an-tsekoly anefa ny tantsaha ao Mahereza na dia tsy maharaka aza ny fototra-fitrasa sy ny fitaovana indrindra fa ny piasan'ny fampianarana. Efatra menadasa ahy no ao dia ny ankitelo efa voaray ao anatin'ny contractuel. Indray maître fram zany mbola ndray aman-dreny ny tompona andraikitra. Tokony zany mpampianatra ray amin'ny kilasy ray fa mbola misy mitana zany ao multigrade tsy ampy ireo fitaovana satria ny antony tsy feno ny matériel didactique indrindra amin'ny resaka ara-pédagogie tsy ampy konkoa zany formation fatelo manarak'izay araka ny mahalavitra anay mpanabe aty amin'ny toerana ambany ihany mbola lavitra aty zany tany lavitra andrina tsy ampy ny serasera. Tahaka izany ihany koa ny lafin'ny fahasalamana. Tany ho any amin'ny taona 520 sy 700 no nananganana ny tobi-pahasalamana atao amin'ny commune Mahereza. Navadika ho CSB2 izany taty aoriana. Tsy mbola nisy fanavaozana ny fototra-fitrasa. Efa miaantitra nefa ireo fitaovana rehetra ao. Zavatra tiana angatahana eto amin'ny faritry commune Mahereza tompoko dia noho ny dispensaire anay. Mandroso dia mandroso izahay na ara-pahasalamana na mpaka-fanafody na mpiteraka nefa ny trano efa dia antitra zao hitanareo zao dia ny fitaovana koa tsy dia mba manana normal loatra indrindra fa le fitahirizana fanafody le fanaovana vaksiny dia any Fiadanana no apetraka le fanaovana vaksiny dia rehefa tonga zany le andro anaovana vaksiny vao manendry olona indray zay mihazakazaka makany Fiadanana maka le vaksiny dia izay ny tena tiana angatahana indrindra tompoko mba zahoan'ny sarababe miaina sy mivelona amin'ny ara-pahasalamana. Ireo voatanisa ireo ihany amin'ny ankapobeny no mba hany fototra-fitrasa hita ao amin'izany commune Mahereza izany. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafin'ny toe-karena ho an'ny commune manodidina ny tantsaha ao amin'ny commune ambanivohitra Mahereza io. Mpamboly sy mpiompy avokoa ny ankamaroan'ny mponina. Ny vokatra voasary no mampalaza voalohany an'izany commune izany. Manana valam-boasary ny isa-tokantrano. Indray mandeha isan-taona izany no vokatra. Eo amin'ny volana Martsa ka hatramin'ny volana Jiona eo ny fihotazana azy. Mamboly vary sy manao voly avitra ihany koa ny mponiny Mahereza. Ny 70 isanjato ny vokatra dia amatsiana any tsena ny Mertsiatosika, Fenorivo ary namontana sy Talatamaty.
Ny 300 ambiny no hoan'ny mponina Mahereza sy amidy amin'ireo tanàna manodidina. Olana goavana sedrain'ny tantsaha ny famoaham-bokatra noho ny faratsian'ny lalana mivoaka ny commune, na ny avy ato avaratra mihazo any Ambohidratrimo, na ny avy ao atsimo mankany Fenorivo sy Mertsiatosika. Legioma, tsaramaso, haricot-vert sy ny hanin-kotrana tahaka ny mahôgo sy ny batata no voly avitra ataon'ny tantsaha rehefa tsy mbola vokatra ny voasary. Bisikileta no fitaovam-pitaterana ampiasain'ny mponina hitondrana ireo vokatra amonjena tsena ivelan'ny commune isan'andro. Tamorain'ny mpanangom-bokatra hatrany amin'ny 2,000 ariary ny kesika iray amin'ny voasary noho ny haratsian'ny lalana. Le kely vokatra indray dia hitanareo amin'ilay faratsian'ny lalana. Atamin'ireny olona indray midina indray le any Antananarivo dia miantoka mora be. Dia vao miha-koa fa aty antoka ny anay aty ambanivohitra aty. Dia ny zavatra tena tianay angatahana izany izao mba hiverena an'ilay fambolenay dia mangataka fanohanana izay hoe ara-jezika na ilay zavatra misakasakana amin'ny biby reny, indrindra tsy adinonay fa ny lalana. Dia io izany ny lalana ny tena edinay varotra mafy mihitsy hoe iengany mba ho vidy ty lalana ity mba hiakaran'ilay vokatra kely satria raha mitango voasary azy zao androany mitango ray kesika raha tokony ho lafoko ray alina iny 5,000 4,000 alina ilay mpiantoka dia faty-antoka ny anay. Tokony hanampy betsaka ny commune amin'ny fanatsarana ny lalana sy ny fototra-fitrasa hafa ny fisian'ilay kariera lehibe fitrandrahana vato ao amin'ny fokontany Ambohikely. Ireo vato granita izay ampiasaina amin'ny fanamboarana trano sy ny maro hafa moa no trandrahana amin'izany. Mpandraharaha vahiny iray no fantatra fa nanao fifanarahana tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha tamin'io fitrandrahana vato io. Aiza izay fifanarahana izay ankehitriny? Mbola mahazo tombony amin'izany ve ny mponiny Mahereza? Raha ny tena izy tokoa dia tokony hisy ny tombony ho an'ny commune izany izany fitrandrahana izany. Fitrandrahana goavana satria manaly ny metra cube isan-taona raha ny fahitana azy. Izy io moa izany tao anatin'izay fotoana ny tantanako ny commune Mahereza izay dia mbola tsy nisy famakiana vato aloha teo fa mbola nijanona. Fa ny talohan'izay izany dia nisy ireo fitaraina mponina izay nanao antsoantso avy mihitsy no hoe mba jereo izahay satria isaky ny misy fipoahana izany amin'io toerana io dia mirorona ny trano fonenana na ny fasana ilevenana fa na dia any amina 5 kilometra manodidina ary misy fiantraikany amin'ny vokatra izay ataon'izy ireo izany ilay potika vovato. Manampitrotraka ny fahavoazan'ny mpamboly ny tsy fahampian'ny hoentimanana amin'ny famokaran'ny tantsaha tahaka ny zezika, ny fanafody mamono bibikely. Tsy afabela mihitsy manko ireo fambolena rehefa tratran'ireny bibikely mpanimba voly ireny. Maniry ireo tantsaha ny iverena ny tolo-tanana nositrahan'izy ireo tany aloha. Ny tantsaha izany dia nahazo famatsiana ny masomboly tamin'izany elanelan'ny 2004-2007. Dia tao koa nisy fizarana masomboly avy any amin'ny fanjakana dia nahazo sitraka ny tantsaha satria masomboly vaovao sady namokatra ilay izy no nampiasaina taty volovary nara-penitra. Amin'izao izany dia tsy nitotsy ilay izy ny olona miezaka ny amboly nefa kosa nisy ny aretina tsaramaso, ny aretina concombre tsy nisy vokatra niakatra amin'izao fotoana izao mampalahelo ny olona satria mbola tratran'ny confinement koa dia nitambatra ny fahavoazana amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tena manahirana anay le bibikely mihinana an'ilay voly. Hoe mba te amboly be zany izay fa le zezi-bazaha zany tsy maharaka. Nisy foana zany teo amin'ny 2002 fa tonga teo amin'ny 2006 teo niravina le izy dia nanjary nilefitra indray le fambolenay. Niaina tamin'ny resaka PSDR izay tamin'ny fotoanandro dia nisy tokoa ny fizarana fitaovana toy ny sarety, angadin'omby, ersa dia nahafa-pahasahiranana ny vahoakako tomoa izany tamin'izany fotoanandro izany satria vola tsy naverina izany fa tonga dia nizaraina mahitsy mba elan'ny fahasahiranam-bahoaka. Amin'izao somary latsaka katerena ihany ny vahoaka satria tsy misy tsony ny fizarana zezika, tsy misy tsony ny fizarana izany io sarety izany etsetsetsetra aloha dia ohatran'ny latsaka katerena ankehitriny ny fambolena koa moa marary iovana na atao izy. Misy ny aretina maro sambihafa ny fizarana DDT sy ny fanafody tsy misy. Amin'izao fotoana mitady ahazo vahana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana
ao amin'ny commune ambanivohitra io. Miainga amin'ny alabotry eny an-tanàna izany ary tonga hatramin'ny alatromby mihitsy aza. Zao aminay efa misy mianatra mangala boky daholo reny le tovola matanjaka mangalatra ny voly avitra ny etsa. Zay ny tena manomboka maharatsy anay aminay mihitsy. Mampalahelo sy mampahonena no mahazo an'ilay firenena raha ohatran'izany. Ianao ahatra mambolomboly manondraka tondaka ilay zao lorana tsy misy dia manondraka eny efa mijeje ohatran'izany mihitsy ny akamaromona an'izay nefa antitra ny tsaramasinina na inona alain'ilay matanjaka tonga dia ny mpangabe na ny atarata-maty. Taloha 2024 any lamindaminay moa tamin'izany fa zao fiainanay am'izao tsy milamina mihitsy amin'izany fokotanina ambilany zany zao vao tamin'ny sabotsy alina omby roa lahy lasany eo mihitsy ny tena fahavoazana madama ny anta tonga amin'ny fanoharany tao le azo amorotevana ho antsika mbola eo amin'ny eo amby fivelomana sy ny fitadiavana dia izy hoe ajo ihany maso itoavina malagasy mandehana amin'ny lalan'ny fahamarina satria raha izany alatra zany ve no ataonao ivelomanao tsy mety zany fa ny afatra ho an'ny tanora dia mieza dia ny mbola tanora. Tsy olana ho an'ny mponina ao anatin'ny commune ambanivohitra Mahereza ny famatsiana rano fisotro madio. Ny taona 7 borne fontaine miisa 7 no natsangana tao amin'ny commune Mahereza. Manana azy io avokoa ny fokontany rehetra ary mbola ampiasain'ny mponina mandraka ankehitriny izany. Na avelim-panantenana ny tantsaha tao Mahereza ny nahitana ireny fotodrafitrasa natsangana ireny. Aiza nefa ny toy n'izany ankehitriny. Mbola isy fanantenana ve ny fandrosoana ho an'ireo mponina mahantra ambony arena ao amin'ny commune ambanivohitra Mahereza?